mba tiako fantatrareo ihany zay a fa raha misy mahakasika ny statut mahakasika n'le plan de redressement raha misy zavatra mampanahynareo na mampisy fanontaniana aminareo a zay ny antony nampianatsoako amin'ny ministra anankiroa tompon'andraikitra eto a dia afaka mamakana fa groupe ny isika zany nanomboka tamin'ny 1980 dia mitombo foana ny groupe faitsika nefa ny groupe faitsika amin'izao 4 cents raha dollara foana moa ny resahana 4 cents miofany kilowattheure anankiray zay isaky ny kilowattheure ny gazoil fananeny ny gazoil atsika na ny solika atsika eo amin'ny 25 na 26 cents so zany hoe ny production atsika zany dia mivoaka any amin'ny par rapport amin'ny perte rehetrarehetra any amin'ny 27 30 40 centimes de dollars ny kilowattheure nefa 10 cents ny amarotantsika anazy ndika an'izay zany dia amin'ny akapobeany rehefa natao miodity tao amin'ny jirama dia ny chiffre d'affaires amin'ny jirama zany eo amin'ny 80 à 100 milliards d'ariary isam-bolana nefa ny dépense ny jirama 170 milliards isam-bolana inona zany ny ataontsika tsy maintsy atao zany mizaka rehetrarehetra hoe ahoana ny anena zany ny ampiena ny fandanina sy ny dépense ao amin'ny jirama tsika zany tsy tokony anaiky koa zany ametrahan'olona mety hoe zavatra tsy eritreretina nefa lazaina no hoe resaka privatisation ny ao anatin'ny actionnaire ao anatin'ny jirama dia 100% ny état ary ny fanovana statut zao dia mbola 100% état foana zany hoe tsy misy mihitsy zany eritreritra hoe apiditra actionnaire vaovao ao anatin'ny jirama zay moa tonga dia tiako lazaina satria zay mantsy ny ohatrany hoe ayahanareo ao anatin'io statut io mazava ho azy raha misy ayahanareo raha misy zavatra tena hoe hito zany arovanay ardoanareo zany dia voniny zay eny hoe tia inona ny rédaction ovaina zany ao anatin'ity texte ty ana article ty zay zany zavatra anankiray fa zay dia miteny anareo ampame maso fa tsy misy mbola zavoana no mitatana ny firenena ao anatin'ny fitatana na raha sitsika pitsika article koa mahakasika an'izay tsy misy mihitsy manana eritreritra hoe hiprivatiser amin'ny plan de redressement ny jirama dia hoe ao anatin'ny telo taona zany hoe mandrapatonga ny 2028 tsy perte tony ny jirama zay no anatin'ny plan ary engagement ny état zany tsy perte intsony ny jirama ary stable ny production ny énergie eto Madagasikara tsy eto Antananarivo ihany nametrahana parc solaire fa fahitanareo angamba ny toerana rehetrarehetra fa ny amin'ny faritra rehetrarehetra zany dia ametrahana parc solaire avokoa